Sabotsy alina fahasivy ny volana novambra taona 2024 miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana aleresana anao ny sehatra ary dia manasa antsika ampanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany hovahiny ny fandaharana ary amin'ity aliny hoalina ity dia nisy olom-bavam-bahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahenina sady mpampianatra mpikaroka ihany koa eny anivony anjery manontolo eny Ankatso eny Andriamatoa Todsoa Andriamampandry miarahaba tompoko ary dia mankasitraka anao nanaiko asainy fandaharana aleresana anao ny sehatra miarabanao miaraban'ny teknisiana rehetra ary ihany koa miaraban'ny vahoaka malagasy rehetra na eto an-toerana na any ivelany manaraka izao fandaharana izao. Eny ary ny aktualité angamba na ny tena hoe zava-misy amin'izao fotoana izao no andeha hanombohantsika ny fandaharana amin'ity anioalina ity ny resabe izay nisy teny anatin'ny tambazotra tserasera Facebook teny Andriamatoa sy olom-bavam-bahoaka nisy ihany koa ny kabary izay somary hoe nataonao kabary mety misy olona tianao ambara angamba atao ambadika fa tsy nolazainao mivantana le izy makasika indrindra ny kabary izay nataonao teny amin'ny fohy be toeran'ny candidat ny commune Antananarivo renivohitra Tojo Ravalomanana moa izany makasika ny hoe iray ihany ny candidat ny antoko mpanohitra eto ianao Andriamatoa sy olom-bavam-bahoaka mino fa anazava misy kokoa an'izay sy hitondra fanazavana misy kokoa makasika an'izay. Ny tenko dia tsotra misy anankifito ny candidat Andriamatoa filoha fa dia misy ao mioeraoera hoe izy koa dia candidat amin'ny fanoherana aza manaiky fitahana isika vahoaka fa raha ihany ny candidat amin'ny fanoherana raha ihany ny candidat amin'ny fanovana dia tsy izy zany fa lalana fa efatra itojo Ravalomanana tao plasy tokovady satria misy miteny hoe zay nge tao ihany zay nge zao ihany aza manaiky fitahana isika vahoaka namanana koa azy zay ny mombamomba azy raha fitininy fa raha mijely ivelany koa nge dia jereo nge bôgôsy anga vita an'izany ny endriny mahafatifaty tsy tapelaka be toy ny kanaly saty tena mariny dia jereo nge fa tsy izy tsy nanao kravaty tena kizanaky daty io fa tsy piraty isana tokona makasitraka toko vavy. Omaly nisy solombavam-bahoaka ray ny teny hoe za tsy mpanohatra za nefa tsy miteny be da be ny tantara fantatro hoe za tsy miteny noho ny fifanajana fa eto amaly anazy amaly satria rehefa mangina dia aleo mba mangina fa tsy mifanaratsy dia eto miteny anareo iza ny tena mpanohitra nareo efa nahita endrika fanoherana atao amin'ny anteny miera-pirenena. Misotranao nametraka an'izay ao fanontaniana izay izay zavatra voalasako izay nge tsy zavatra mahagaga tsy mahagaga mihitsy zany fa zavatra hita maso zany zavatra mitombony zany ary zavatra voaporofo zany fa nanamafy tamin'ny alakamisy teo iny hoe aloha azavany voaka tsara fa dia raha eto tany renivohitra no resahana satria ny tenako solombavam-bahoaka Madagasikara lanitra eto tany renivohitra dia anjarako ny manazava ny sain'ny vahoaka ary manamafy ary mbola averika eto ihany le izy fa misy fito ny candidat be ny tanàna dia ny enina amin'ireo dia avy amin'ny fitondrana daholy ny ao ambadika ireo enina ireo fa ny ray ihany ny candidat ny fanoherana candidat vaten'ny mpanohatra candidat ny team zay toana ny fahazakina dia tsy izy zany fa Itojo Ravalomanana lôjika nke zany izy tena madika ny tolona izy no zanaky dada izy no miara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka team sy ny olom-boafidy rehetra izy zany no atao hoe endriky ny fanovana sy fanovana ny tolona ny matimatesana hatramin'izay dia lôjika ny fanazavako zany atao tanatin'izay fa dia mahagaga fa dia misy tonga dia miakapofina ny sasany io le hoe la vérité blesse voatsindrona
de miakapofina oentin'ny fo oentin'ny saina nga fanaovana politika nga oentin'ny fo saina oatra zany e zao anao vao hiditra am'zany hoe sedra fifidianana zany de tena hoe oentin'ny fo fotsy anao oentin'ny saina tompoko ny politika zay efa olom-boafidy efa navita 2 mandat lany ary tamin'ny vady tena mazava tsara ianao ty tsy fantatrakoa na ho lany na tsy ho lany dia miseho asady mirehare ao anatin'le izy avava ao anatin'izay saina samy manana ny vava samy manana ao anatin'le izy ary olom-boafidy a no miteny fa de malala tsara ny vahoaka efa nisedra fifidianana malala ny sain'ny vahoaka indrindra fa Tananarivo renivohitra manana rafitra ny tima misy vahoaka ao ambadika malala ny marary ny vahoaka zany candidat numéro 4 zany fa ny sasany izy zao vao hoe anao an'izao kely ae manao action sociale kely zay kely mapotika ny fanaovana bika politika eto Madagasikara vao tonga le fifidianana vao iny de manao kely zay vita de rehefa vita le fifidianana de tsy hitapopoka tsony zay le hoe tokony propagande foana zay de taiza ianao ohatra am'izay so anao vao manao kely azy manome vola io zany de efa tena ny vahoaka volatsika reny volam-bahoaka raisy daholo fa adala tompo fa fantatrareo hoe iza tsy nivadika tamin'ny tolona iza ny olona fidèle tamin'ny resaka politika fa tsy mivadibadika ao anatin'le izy dia ny vahoaka ny malala azy ary mbola mafisika eto zany fa raha ihany ny candidat ny fanoerana raha ihany ny candidat ny japanohatra raha ihany ny candidat ny fanovana dia itoja ravalomanana miaraka amin'ireo mpanolontsaina zay miaraka aminy taoriny ny fandavany senisy ny ovek ny firotsahakofidiny ny filoha teo alomarika ravalomanana sady filoha mpanorona ny antokotiko Madagasikara ihany koa dia ho anareo tao amin'ny antokotiko Madagasikara ve tsy nanolotra anarana ianareo fa napetraka feny tamin'ny filoha marika ravalomanana hoe aleo izy no anendry hoe ito no ataontsika candidat na ito satria maromaro ihany teo amin'ny antokotiko Madagasikara na tsy antokotiko Madagasikara raha no somary tsy nankasitraka kely hoe tojo ravalomanana no candidat nareo indrindrindrindra ihany koa hoe tsy dia hita loatra izy teo amin'ny sehatry ny politika indrindra ihany koa tsy mbola hita teny namonjy fivorinana sahala amin'izay sa hoe teny foana ihany izy fa tsy dia niseho fotsiny na nahoana ny mety hoe nandraisana an'izay tonga dia nanaiky daholo mihitsy fianareo hoe eny ara fa dia efa ty zany no napetraky ny filoha teo alomarika ravalomanana dia eketsika amin'ny antoko atiako Madagasikara nareo amin'ny matoko mahatazaka ny tima dia tsy an'olona tokana ny tima fa misy rafitra ao dia tsy maintsy misy concertation ny rahana atao manana ny bureau politique izy manana ny olom-boafidy izy manana ny rantsana maro any anivony reny ikafoko tim eran'ny kao Madagasikara ny com tim ny dis tim ndraiky tim ary ataoko ngamba hoe ny tim zany raha misy atoko roa lehibe eto Madagasikara dia izy anisan'ny voalohany zany manana an'izay rafitra izay ary tsy maintsy misy zany ny fampianona zany eo amina fanapakevitra raisy natao anatin'le izy ary ny raha andrehetra nanaiky fa dia hoe ny candidat eto Antananarivo zay tena hoe manana izy azy zany hoe candidat ana capitale anankiray zany mamerintany dia hoe filoha ravalomanana no apetraka zany ao anatin'izay dia hitantsika moa zany le fatahorana sy ny fanakanana azy tao anatin'izay dia rehefa tsy navely izy dia hoe mendrika kosa zany ao anatin'izay dia hoe allo ny zanaky dada mihitsy zany ny eo dia izy zany fa dia hoe tombotso ravalomanana ao anatin'izay ianao moa nyteny teo hoe nisy nanaiky nisy tsy nanaiky raha teo anivon'ny tim zay mpitarika zay mpitatana dia nanaiky daholo izy zay hoe itojo ravalomanana no izy satria nahoana satria izy dia tanora zanak'olona tsy ampianarin-domano izy ao anatin'izany zanaky ny efa mangotraka izy tsy matahotra ny angory vitsika ary nianatra izy ary nianatra tany amin'izany hoe université Harvard tany Angleterre zany zay izy zany malaza indrindra eran-tany zany manam-pahaizana izy ao anatin'izay ary zany tojo ravalomanana zany koa dia malala ny marary ny vahoaka malala ihany koa izy ny hoe inona ny filan'ny vahoaka ny fijalian'ny vahoaka amin'izao fotaon'izao olona afaka ifampiresanao zany olona tena dinamika zany manana ny fahendreny zany sy ny fahalalana dia hoe aloha itojo ravalomanana zany
no petraka ao anatin'le ianao teny hoe fa taiza izy tratram'izay teo foana izy fa tao ambadika izy ary nanohana be foana izy iza moa namerina ny firavalomanana teto amin'ny firenetsika tany Afrique du Sud sy niendra valomanana itototra valomanana inge no sedra voalohany zany namerina izy ary izy teo foana izy nivory teo foana izy niarany sala nanao ny paika maro izy isan-karazany fa izy zany hoe olona manana ny fanesetena azy dia tsy miseho fa aty ambadika izy zany ao anatin'izany rehetra zany ka za zany samy miteny fa de olona manana ny traikefa zany olona mafy tsara ny resaka politika zany mafy tsara ny resaka fampandrosoana zany ary izy ihany no hitana hoe anarina zany anatananarivo sy ny firenena zany betsaka ny any ambadika ao mampiady angily hoe za hoe manino re hoe na zay sam'izay ary maninona tsy député toditsoana tao na olona hafa natao zay sam'izay ao anatin'izay misy resaka zany hoe fa maninona n'izao fa misy discipline hoe naninona tsy député toditsoa satria izy tena anisan'ireo député lany tamin'ny isam-bato ambony indrindra raha oharina amin'ireo tima rehetra eke zany sady nasokoro tataka indrindra tatanare fa izao tsy maintsy misy ny fandaminana ao anatina parti politika dia manaiky ny fandaminana ianao misy natao hoe discipline de parti zay nge ngamba voan'ny sasany tsy manaiky ny fandaminana fa de hoe oentin'ny ambo de avy eo ianao zany anangana antoko manokana anao indépendant anao de ana tena iny ianao anatin'le izy fanaovana politika zany raha te ho lany anao de tsy maintsy manana rafitra matipaika aloha anao tokony fidèle ianao amina idéologie anao fa tsy miavadibadika ianao hoe atsy ianao de miala atsy ianao de mitolona ianao de mivadika mitolona ianao de saola ianao de misabaka ohatran'izy zany mapotika an'ity fireneny ity fanaovana politika eto Madagasikara ka aminay zany dia io no tomananay zay rehetra ao anatin'le izy raha mijery isika nge ny vatana enina mena da amin'ny atoko tima tao amin'ny faisakina nge rehefa farafaratsiny hoe voatazona inge de efa lasa lavitra be le candidat itotra valomana ho mpiantanana sy ny kampanolotra iny fa jajanonay amin'io satria efa fantatsika ny fahasarana ny vahoaka amin'izao fotoan'izao anisan'izany ny eto Antananarivo amin'ny fijaliana amin'ny resaka fotodrafitrasa tena hoe potika daholy rasytatana Antananarivo ny tsena mikorotana ny resaka olana taxi ny taxi moto ny embouteillage tena hoe le telo le tanàna tsy mba velarina le tanàna ao anatin'izay ny jiro ianao ihany ny rano ny tsy fandriam-pahalemana tsisy mandeha amin'ny sigalona zany ao anatin'le izy ka izy ny lakile ary izay tsy jery azy fotsiny koa fa de anoana azy zay anompana ny fahaizanay sy ny fahalalànay sy ny fitiavanay ny tanindrazana anoanana ny candidat ny tima rehetra eran'ny Madagasikara sy ny faisakina ary indrindra fito Antananarivo renivohitra zay nalany anay araka nambarantsika teo moa dia ireo boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra dia lany avokoa ny candidat ny antoko tiako Madagasikara mety hoe aiza ho aiza na hoe manahoana ihany koa tokony hainareo mety hoe mahakasika an'izay na hoe efa tena matoko tena ve nareo zany hoe tena ho azonareo le izy raha toka hoe ireo boriboritany enina ireo any efa nametraka anareo solombavam-bahoaka ireo tsy lasitsika afa tsy ny ao amin'ny boriboritany fahenina izay hitantsika iny moa ny isam-bato izay azon'izany solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry zany izay ambonimbony mihitsy izy tao manahoana mety mahakasika an'izay mahatoko ny vahoaka izay ary vahoaka malala ny vary sy ny tsiparifary ao anatin'izay ary fantatry ny vahoaka hoe iza miaro azy foana raha marary ny vahoaka iza ny mpanao politika sy ny olom-boafidy miaro ny vahoaka ty teto Antananarivo sy eran'ny Madagasikara zay no voalohany fantatry ny vahoaka izay raha tapaka ny jiro ny rano misy ny tsy fandriam-pahalemana fitangany vidim-piainana amin'izao fotoan'izao zay tsy zaka ny vahoaka iza miaro an'izay voalohany de jerevinao tsy mandoka tena fa ny député tima de nisan'ny voalohany miaro an'izay eo ny député ny fanorana rehetra no anatin'ny faisakina fantatry ny vahoaka izay natao koa anao amin'ny resaka hoe asany sosialy na fotodrafitrasa na de tsy asany solombavam-bahoaka ary zay jereo fa nanao daholo inge izay rehetra satria tsy nanao ninina le mpanatanteraka le gouvernement sy le commune urbaine Antananarivo zay resantsika fa izay solombavam-bahoaka indray lasa
manao ny asany ao anaty izy hitanao ngambana raha jejerefa afa-tsy ambo manarintsika na ny lalakely io na ny bassin io na ny pop io na midiny tambary io na manala ny tsikafiny io ny tenako zao nge no milatsaka manao an'zay na de tsy asako azy zany e fa taiza le be ny tanàna sy ny mpiara-miasamy tsy tange hatram'zay ao anatin'zany e lasa misolo vaikiny akanana zany ny tena ao anatin'le izy noho ny tsy fanesana ndraikitra le mpitatana ny commune teto Antananarivo ohatra ka hoy za hoe amp'zay andao avalina mpetsy ary io efa misy olona io tanora manam-pahaizana manana ny fahendrena toana ny fanoerana ary mavita azy io ny candidat tokana ary io ny lala tokana anarenana Antananarivo ary tsy io ihany fa n'izay candidat natolotry ny tima rehetrarehetra sy ny candidat ny faisakena de efa voasedra daholo reny efa tsy efa daolo ny mombomba an'ireny fa olona manany maizy azy daholo reny olo reny afaka mitondra ny commune izay misy azy eran'ny Madagasikara sy ny faritra rehetra na ny commune izay misy azy antenantsika moa rehefa misy ihany koa ny fifampirarahana amin'izao fotoana izao ny ivaniana ny candidat ny antokotiko Madagasikara Tojo Ravalomanana eto amin'ny fandaharana le resana izay ampitaina ihany koa amin'ny solombavam-bahoaka ifampiresaka aminy ihany koa mahakasika an'izay satria mbola teritery ny fotoana araka ny anambarany mbola maro ny adidy aman'andraikitra fa de miandry isika eto amin'ny fandaharana iakaran'izany candidat izany raha iresaka mahakasika ny fifidianana be ny tanàna amin'ny ankapobeny isika Andriamatoa solombavam-bahoaka manahoana ny fomba fijerinareo mety ho anareo anivony antoko Madagasikara ve nety nisy ny sakatsakana ihany koa akoatra ny candidat eto Antananarivo renivohitra resantsika io satria raha nanasa antoko politika hafa mantsy zay andro vitsivitsy lasa zay de misy mihitsy ireo candidat any amin'ny faritra any vao sakatsakana ihany koa mitovy amin'ny nahazo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mety misy an'izay ihany koa eto amin'ny antokotiko Madagasikara ny fomba fahitanareo ny fifidianana amin'ny ankapobeny ny fomba fikarakarany ny seni ihany koa ny fifidianana amin'ny ankapobeny manahoana ny fahitanan'izay tompoko na ny fikarakarao zany dia tena hoe misy fikorontanana misy zavatra tsy mety be da be zany ny fikarakarana atao ny seni zany amin'izao fotoana izao ary misy ny fanatsakasakarana na ny faritra io na eto Antananarivo hitanao zao de misy reny fampitahorana ataon'ny préfet sy ny seni hoe tsy mahazo makany amin'ny arabe tsy mahazo mama candidat ve izy de tsy ampafantatra ny tena no hoan'ny vahoaka hoe zany nge le candidat mba mien'ny vahoaka izy mba mijery ny zava-misy izy zo ny kika zany de tsy mahazo mitsoka mozika le olona miaraka aminy ao anatin'le izy tsy mahazo mitsoka sifflet nga izy naneran'le olona hoe mitondratra mozika fitiavan'ny olona ngerany be da be vao mety azany Tojo Ravalomanana ny olona de miazakazaka zay tonga de tsoka mozika zay fitiavan'le olona zay anao t-shirt anao casquette le olona ke no manao reny le vahoaka mihitsy de osaka anao ve ny fitiavan'ny olona ahota ve zany sa eraka aizany lalàna misy an'zany hoe tsy azo atao ny mitsoka mozika eny amin'ny elelakelan-trano tsy azo atao no mividy zavatra no mitetritsena tsy azo atao aizany lalàna misy an'zany ao amin'inona no misy an'zany petsaka zany ny fisakatsakanana ataoko zany amin'izao fotoana zao misy zao na ny resaka alatra io koa zany efa manomana be zany zareo amin'ny resaka alatra fa tsika koa efa mailo amin'ny fiatrehana zany na io resaka ordonnance io misy zavatra tsy mety kapetabenga fa efa misy tetika matipaika zany anaovana an'izay fa zao fotsiny mananterana ny vahoaka samy andray andraikitra isika fa itia ny ora farany fandraisana andraikitra ty ary farany fanavotana ho an'ny malagasy ity fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsainy ty satria ty fifidianana ifotana mahakasika mivantana tonga de isam-baravarana isa tokantrano ity fifidianana ity kaoka isika tsy ravoravitanana tsy hipetraka ny trano fotsiny amin'ny fara 20 ny volana desambra fa ho tonga daholy eny amin'ny birao fandatsaham-bato ary iambina fa rehefa miambony tsika atrany amin'ny vavady atreo atokotany atrao anatiny atrany ivenany tsy afaka manao na inona zany reo amin'ny alatra zay ataony ao anatin'izay boborao avy moa zany ny fanentanana fa io na ibahana izy na itsipaka izy efa tsy mipoditsony te atrehana le fifidianana
ary io vote sanction ataon'ny vahoaka io satria eo daholo ny vahoaka am'izay no anala ny fahatezerana sy ny alahiriny am'ty fiainana midangana ity am'ty fotodrafitrasa nke jere hoe mandoetra nke ny olona FPB ohatra amin'ny resaka etratrano amin'ny PPN zay evidinao nge misy 20% etra tokony mbana fotodrafitrasa ho an'ny vahoaka nke zany e nefa aizy zany vao mainka mipotika zany ny fiarin'le vahoaka am'izao fotoana zao tsy zava-banina na ito Antananarivo io na ny faritra io ka eto zany no amadihana ny pejy am'izay ho fanafotana anisa tokantrano isam-baravarana de eo ny vahoaka ny anao ny heviny am'izay indrindra fa eto Antananarivo renivohitra zay renivohatra Madagasikara zay ty ny hoe renivohatra anisan'ny tena hoe miembotra indrindra tsy mandroso indrindra mikorotana indrindra potika indrindra maimbo indrindra vao avy ny orana dia fotaka rano atraty ao anatin'izany taizanao nahita zany efa vola tsy toko sofrona nke miditra amin'ny commune urbaine Antananarivo eo e zay efa tao efa be Antananarivo tao fantatro tsara zany fa de nakaizisa daholo fa de resaka bizina zany no zavatra atao fanotovina tambary atao amin'ny tatsaha tsy mety zany ary fantatra daholo ny olona nanao an'izany ao anatin'izany rehetra mijaly daholo ny voaka zany zay monina eto Antananarivo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra de hoe tsy tokony iana am'izao tsony ny vahoaka fandaotsika amadika mipetra am'ty fifidianana obe ny tanàna sy ny mpanontsainy ty de mivoaka ny malala hoe iza no mba mijery azy iza no miaino azy iza no mampandroso ny tanànany mba ahafahany miaina tsara ohatra ny firenena hafa na ny afrikanina io na ny europeanina io na ny amerikanina io fa de ho sanatriva ho tena hoe firenena voozina ity Madagasikara ty ity malagasy ty ity Antananarivo ty ka hoy zay hoe tsy mendrika am'izao tsony ny firenetsika fa ndao am'izay avadika ampenjy fa manana olontsika manana mpitondrotsika afaka anafaka izany afaka ampandrosana zany ary afaka hitondra ny fahaizana amampalalana anafitra n'Antananarivo sy ny firenena malagasy amin'ny ankapobeny. Mbola ho resantsika eo ihany moa zay momba ny commune Antananarivo renivohitra izay rehefa avy eo raha mbola ampy ny fotoana fa hiresaka mahakasika ny boriboritany fahaenina indray sika Andriamatoa Sorim-Bavam-bahoaka Tojosoa Andriamampandry saika nahazo an'izany pôdro zany ho anisan'ireo Sorim-Bavam-bahoaka tiako Madagasikara saika nahazo an'izay pôdro izay lany fanindroany ihany koa inona ny mety hoe tsy ambaratelo kely sa hoe anisan'ireo ianao mantsy anisan'ireo zay olona tena hoe mitakosiny ny anivon'ny vahoaka eny misy manao asa sosialy maro be mety hoe zay tokoa ve ny tena anisany hoe mbola tena iny fa mbola lany tamin'ny isam-bato ambony de ambony indray ny Sorim-Bavam-bahoaka Tojosoa Andriamampandry. Io moa zany tsy misy hoe inona ny recette na inona zany no tsy ambaratelo tiavan'ny olona ny tenanay fa de atsotra hoe rehefa mitakosiny isan'andro amin'ny vahoaka ianao amin'ny fonao misy le izy fa tsy ambamboarina ary mba hita amin'ny vahoaka foana ianao fa tsy hoe rehefa fifidianana ohatra ny sasany vao iny vao hikamodita hoe zangy ety fa de misaina ny vahoaka rehefa hitany ianao amin'ny andro dapahoriana de hita amin'ny vahoaka eny foana rehefa hita hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana ny olona de hita ianao rehefa hitan'ny olona hoe an'andro sahirana ny olona eny foana ianao rehefa hita ianao amin'ny andro fifaliana ihany koa de iny foana ianao mba miaraka amin'ny eny metana miaraka amin'ny eny dia miraiki-po aminao ny olona zany ao anatin'le izy tsy voatery hoe ame voly ame voly ianao nge nanao zavatra ianao vao ary afaka tian'ny olona fa rehefa ao aminao zay hoe fitiavana ny maha olona zay na de finoana am'le olona ary de efa zava-dehibe ary ny fomba fanatrenao tena eo amin'ny mason'ny olona dia hitiavan'ny olona fa tsy hoe ka député na ministra ny sasany ary vao candidat nefa be ny tanàna io de efa misaozao sahatra hoe za nanao an'izao sa nanao an'izao sa nanao an'izao sa ianao de tsy olona mpitondra ianao zany ny ianao nge ny atao hoe mpitondra de mpanompon'ny vahoaka manisy tena anao anatin'le izy de faharojo manarak'izay tsy vitany hoe mena anao sy mitakosina amin'ny olona amin'ny andro pahoriana sy ny andro zay hoe manandirana ny olona fa mba mitondra koa anao ny anjara biriky ho an'ny fiarahamonina zay misy anao rehefa mba misy asa sosialy anampianao ny tanora de ampianao ny tanora
mihokianja izy miomaeo izy mihoikabaolina izy de ohatrzay koa nitatsah rehefa mba tena sahirana izy amin'ny fotoampambolena rano tambary atra ty de ahoana ampio izy analan'le rano analan'le tsikafina ianao mihitsy mila midina fa tsy hoe ibaika ianao de tia mivola de ataovy io e fa ianao mihitsy zany mila mampiseho hoe tena modely zany ianao de miosina miaraka amin'ny tatatsaho anatin'le izy sady miosina ianao a miaraka aminy ianao a no modely no manampy azy ao anatin'le izy eo ihany keo ohatra ny vehivavy ny fikambana amin'ny vehivavy ampina izy amin'ny asa tanana zay mba atao hitetavana lalana izy mena azy ny fitaovana esany ao anatin'izay de hoe ohatra zay koa ny fanofanana maro misy an'izay zany mandeha misy am'izay foana ena mbo manarina na ny tanora io zany a na ny vehivavy na ny lehilahy misy fanofanana eny ohatra tekako anao informatika mahay mampona ny anglais sy volana mianatra ianao a mahay mampona na ny polycope io na nino io ny allemand ny resaka fiarina ho an'ny zoky olona fanofana ho an'ny zoky olona mahay mampona atao zany anambo manarina sy maro tsy voatana isan-keto mba hafantatry olona zany anao hoe mba mitondra ny anjara brikinao anao mba ho fanampinan'le olona fiarin'le olona de ino no mahatonga ny olona hoe hiatsampy aminao zany ao anatin'le izy ka za zany dia mametraka fanampy raha misy ao candidat maire i hoe o de fiako i député Totsoa ao ambo manarina de ahita ianao de ho hitantsika eo zany fa zany samy ty mbola mihoatra no ny azoko no azo ny candidat be ny tanàna ho am'ty indray mitoraka ity efa io ambony be ino azoko a de ho pofoko fa tsy anao voatonga voamaly na anao politika sy aminao zavatra ketiko ry no madika ny fon'ny olona taiza anao tamin'ny fahorin'ny olona e tamin'ny olona tamimbary taiza anao hatra am'izay fa rehefa propagande de avotra anao tsy ho lany de tsy hitatrony fa afaka dimitoana indray vo hita zany ao anatin'le zany oaty politika manoto zany ny ilaina ny tanora zany hoe anovana zany pratika politika sy ny toetsaina zany a ahafahana mitondra ny fiarahamonina sy ny firenena ao anatin'izay ka amiko manokana zany dia vonina aho anampy ny be ny tanàna zay toanako amin'io ary mametoky aho ny vognan'Antananarivo renivohitra fa raha izy ny eo de mandroso ny tatana ovaitsika ity tanàna n'Antananarivo ty a ovaitsika de Madagasikara ty a ary tokony miako anareo a fa fotoana foy zany a de amiratra Antananarivo. Eny ary zay ny makasika ny boriboritany fahaenina raha tsy resaka kely ihany koa sika makasika ny sosialy eo amin'ny boriboritany fahaenina ao raha mahita matetika misy ny baolina misy ihany koa ny kanja todosoa hita foana nisy olombavambahoaka tena mirotsaka tsehatra mihitsy indraindray mahandro sakafon'ireo mpijerynareo mpanao baolina tena hoe fa ao anaty rano sy olombavambahoaka mihitsy ve zany zay hoe tena hoe takosina amin'ny vahoaka izay isaky nina ihany koa misy an'io asa sosialy ireo izay matetika moa zany no hita tatoato mety efa misy fandaharam-potoana mihitsy fa isaky ny ohatr'izao tsika manao asa sosialy momba ny baolina zao tsika manao asa sosialy momba nitsy zao tsika manao asa sosialy momba nitsy ihany koa ka zay mihitsy hofanomezan'le teninao teo hoe mila mitakosina amin'ny vahoaka ianao tsy vitany hoe manome zavatra fotsiny de mijanona kely folo mihitsy anao 15 minitra de lasa raha resaka baolina zao ny tenenao misy kanja ny todosoa anankiroa ndray eny ambony fokotany anonosy bezay vola de ndray eny Ambatolampy a de za tsy vitany hoe manolotra omby sy ondra na maheo na baolina fa tena miara milalao mihitsy miosina de malalaka ve ny filalaovana baolina io afaka milalao eo afaka milalao atao raha hitantsika ngamba fa tena olona manarivony amanarivony no mijery ary club maro amanjatony no tsy hanavahana ary zay ny itiavan'ny olona tena na timy io na TGV io na HVM io na izy io na iza dia miaraka amiko daholo ao anatin'izay ary ianao mahita ny mpiara-miasa amiko misy team misy TGV misy hafange miara-miasa amiko ao anatin'izy misy fotsy mena manga mainty inona tsy manavaka ary zay koa nanisany itiavan'ny olona tena anatin'izy hoe ianao tsy vitany hoe mamea fotsiny de ty de manaraka ndray vo hita mataona vohita fa de miara-miosina amin'ny olona ary za tena hainao tena miosy movoka mihitsy milalao ary tena miaraka amin'ny tanora na iza na iza zany ao anatin'izay ary io zany a efa teny fanampy metoko atramina solom-bavambahoaka zany de hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ary zay no anentanako ny olona rehetra malala-tanana ny mpanao politika ny olona rehetra hoe zay fahasoavana nomen'Andriamanitra aminao de mba zareo amin'ny hafa le izy
fa ny akabetsahany mpanao politika mantsy zay eto Madagasikara de izay foana mahazo financement roa dia tsy manome fa rehefa hoe ilatsaka voiva hoe ay manam-bola honana de manome de manao zay alany azo fotsiny nefa ianao raha lany tsy ta zay ataonao rehefa eo am'le toerana ianao tsy lamona fa de tsy tapopoka ao anatin'le izy ohatra zao hoe fifidianana solombabaoaka teo hoe taiza daholo zao reny candidat le tsy lany reny nefa tamisy le nanao an'le propagandy de mamean'zao hoe mamean'zao hoe misasososialreny fa rehefa tsy lany de tsy izy tapopoka de ohatr'zay koa zao ty fifidianana be ny tanàny ty jereo tsara ity tsika eto indrindra le eto tany reny voatra hoe miseho hoe manao zavatra atsy fa jerevinao zao fa jerevinao tsara nge de tsy tatsony raha mamisy le fitiavana an'le malagasy le fitiavana an'le tanindrazany tokony efa ela de efa nanao de efa fantatry ny olona ianao aengy kosa aloha de manao asa soa manao asa sosialy mitakosiny amin'ny olona raha misy maty ny avanay na ndralanay ny anabavinay na ny zanakay de tonga foana iny fa tsy ta mitsy anao de mieritreritra n'olo avy ianao ao anatin'izany de aloha fa aoka ny tsara ho amin'ny fifidianana zay ho avy amin'ny faraka amby folo ny volana desambra iratsaka kely makasika ny eny anivony anteny miram-pirenena indray sika andray matoa solom-bavam-bahoaka amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka anao ihany koa voalany teny anivony anteny miram-pirenena ny fanatanterana ny flyover Makia anisan'ny nandany an'izany ve ny solom-bavam-bahoaka ny tiako Madagasikara Todosoa Andriamampandry aloha no manoloana eto de ianao ngamba no anontaniako manao any ihany koa ny fahitanareo an'izay raha nisy ny solom-bavam-bahoaka fa nanontaniana mantsy de hoe tokony ny lalana aloha ny tena amboarina aingana say vao maika amin'izany sa hoe manao ahoana ny fahitanareo an'izay tetikasa zay andeha izay ny mavoan'ny mpitondra misy ao fotoana zao dia tsy hainy manavaka ny urgence ny important ary tsy hainy mijery ny atao hoe laram-pahamehana zany ho an'ny vahoaka zao mpitondra zao efa firy taona ngeny teo hatramin'ny tetezay mety izy efa 5 taona ny ampy 5 taona teo de ny ampy 5 taona efa 10 taona mahery zany izy zao no teo de mbola tsy hainy hoe inona marary ny gasy am'izao fotoana zao jereo hoe fa ny ankoanina nge zao tena mamparary ny gasy ny fiariny ny fahefa-mividy ambany de ambany fahefa-mividy zany tena ambany de ambany ny asa maritra tsy misy za raha fa mihinan-kanina ny gasy be da be ny tsy mihinan-kanina am'izao fantatry mipitondra ve zany miampy an'ity jiry sorany ity zany hoe zo fototra tokony omeny mitondra ny vaovaoka izy zany hoe rano madio zany tsisy herinaratra tsy misy za raha fa tena hoe misy de potika daholo ny fananan'ny olona kely any atokantrano na ny radio io na ny tele io na ny telefônina chargenao na ny frigo io na ny tena hoe miaino anatina fahamezinana ny gasy ao anatin'izany ny raha lava-drano ve no ataonao lasa miempotra antsika zany tary amin'ny taona fahafiry tary tadio fa misy microbe ange hoe rano madio eau potable ny tokony mena ny gasy isa tokantrano isam-baravarana za efa nanome solution izay avy aty amin'ny fanoerana amin'ny hoe tokony isiny rano ikamato tsy tokony isy problème zany io jirama io ny mpitondra ange no mitantana an'io fa hoe tsy fahaiza mitantana io zao so tsika raha mijery ao anatin'le izy dia aiza ve resaka fanampiana tokony ho azo ny sekoly ve fidanana kit scolaire sy ny table bon lasa vadika ry amin'ny resaka jery sorano ao anatin' efa 4 milliards d'ariary lany mena anavotana an'io hoe jirama io aisa le vola vo mainka ampina le jirama ana izy de sa zao fitondrano zao ve hoe zavatra tokony anampina ny mpianatra zay ho avy nyty fireneny ity no akana vola ndray ao anatin'ny sady tsy ara-dalàna ny fakanany zany tokony miandry RFI nge fa tokony nanao an'izany sady tsy tokony kitihany zany resaka fanabeazana fa de tena hoe inina abadona ve zany le zanaky ty malagasy ty efa tsy mainao zo fototra izy ny rano sy ny jiro sy ny sakafo hanina mbola resaka omena azy amin'ny resaka fanabeazana indray no akanao vola indray zany oentina le amin'ny zavatra hafa ao anatin'le izy fa tena hoe hopitihana le fanabeazana efa ny fanabeazana lakilehan'ny fampantrona tiana zany le zaza tsy saina tsony le zanaka malagasy tsy anana saina tia karokaroka tsony am'izay
tsy manasana afaka andinika ntsony hoe tsy mety no ataon'zao mpitondro zao e de zao rehefa mba misy maneo ny fafaliany ny olona ka mitokana eny amin'ny arabe ka desamborona tsara-dalàna nke zany tsy aratrarina zany hoe fahafahan'ny olona zany zon'ny olona maneo ny tsy fafaliany hidina eny an-dalambe rehefa tsy afa-po izy amin'ny mpitondra jereva ny any ivelan'ny rehetra maninona nga misy samy mikitiky zany ao anatin'izay ary eto mbola miteva mbola misy vitsivitsy any zay mbola tsy navoaka amasoam-boboaka ny Madagasikara na baiko nomeko ho amin'ny mpanatanteraka avoa reny olo reny fa raha tsy avoaka nareo reny olo reny de andriandraikitra ny vahoaka tompoko ao anatin'izay misy anao pititana filaminana rehetra reo nke miaina ao anatin'izany fahatsarana n'izany daholo e ka manao antsoava ao manao mpitandro filaminana nareo ka mahazo rano mahazo jiro efa mihinantsy fihinan'izao daholo fa tsika de mbola anaiky an'izao foana tsika e ao anatin'izany e gasesany natokanao hoe zany filay over zany efa isarana firy tao amin'ny Assemblée nationale fidiny zareo maro isa ho atao de aiza tsisy zava-pita mahita hoe lara-pameana tsy lara-pameana zany ary za de tsy mifita nivoaka tao anatin'izay izay manao ko anatin'izay satria tsy lara-pameana zany ao anatin'izay rehefa mba hoe ny fiarian'ny olona aloha mba milamina ny olona mba manambola ny olona mitombony fiariny miasa tsara izy mahazo rano tika madio izy herin'ny manaratra izy mianatra ny zanany salama tsara izy zay anao vo jejery an'zany hoe asiko filao vera tsy asianao anazy am'izay asiko an'izao ety iny ty miakatra rano ty so mbola tsy mandeha am'zay anao teleférika aiza miantona ndraiky zao izy de fa firy milliard d'ariary firy million d'euro nanaovana an'le izy de miantona zao izy tsy maintsy vita eo am'izao e ny bisy amanarivony omenana taninarivo efa telo taona zay aiza daholo zany le fampanantenana ao anatin'le izy e fa zay zany natotaoko anareo hoe mbola tsy hain'le mpitondra misy mijery lara-pahamena za zany mietrehitra de tsisy lahana-paizana avy eo hibitsika an'le filoha na le premier ministre na le gouvernement fa za zany mietrehitra hoe minina taon'izao fitondrano zao mihitsy ny ampahatra sy tena hoe atao zay asahirana ny vahoaka am'zay izy tsy afaka mijery tsony hoe zao tsy mety ataony fitondrano ty am'zay izy tsy afaka mirosaka eny amin'ny arabe tsony de zay tiana ataon'izao fitondrano zao de manao izy de am'izay tsy miteny le vahoaka fa de zay tiana atao zany de manao ny ataon'le mpitondra ao anatin'izany any andriamatosolom-bavambahoaka de nitadidika ihany ko efa nisy ny fidinana ifotony nataon'ny filohan'ny republika manao ahoana ny fahitanareo an'izay fidinana ifotony zay efa nivaliko teo le izy aiza efa firy taona zay hoe midina de tsy maintsy misy solution rapitso afaka pitso aiza vo mainka mipira le izy aza vo mivahoaka raha nga le izy tsy gnaike samy gasy hoe tena tsy vitanay le izy fa tena tsy vita re vahoaka fa de mifony izay fa de miaritra motsika anatin'izay rehefa tsy vita nanareo zay nke mahavita an'io e omeo anay le izy kanao vanay izy mametra fianarana nga de omeo anay le izy fa raha tena misy ny fitiavanareo am'le malagasy ty fireneny ty nareo ke efa ilany teo e aloha anay mbola tsy teo anay le izy de ho hitanareo le izy mianaovanay fa tena mijara nga le fiarahamonina mijaly le gasy tsy maminatryngike zany e nareo iny efa teo de ndana miala fa ho raisinay le izy de ho hitanareo eo fa de ho avotatsika ty fireneny ty aitsika ny mijery lara-pamehan'ny vahoaka aitsika ny manao an'ty fireneny ty sy ty commune ty ho tsara tatana mba tena hoe tsy zioka am'izao faoriny zao tsony ny vahoaka fa tena mijaly anisan'ny miainan'izay fahoriana amin'ny jiro sy rano zay ny eny Ambohimanarina eny rehefa nisy taona nahitana hetsika mihitsy manao ahoana ny eny Ambohimanarina eny am'izao fotoana izao andriamatosolom-bavambahoaka tena enjana anisan'ny tena enjana zany jiro sy rano zany ary izay matezitra ary misy ao amin'ny fitondranao miantso de mampanirako olona hoe député ianao aza mitabataba be tsony misitona lakolosy am'le olona raha nga fa saingy efa manao zay mety fa zay ana de tambatambazana zara tambazanareo vola feno trano amina miliara ary za tsy maintsy hiaro ny vahoaka tsy maintsy miteny aleoko miaraka amin'ny vahoaka sahirana am'izao noho zay hoe tambazana zao tsy voavidy vola ary zay ny teny napetrakay tao anatin'ny séance zay nytolona tamin'ny hetsika fotsy tamin'ny hetsika fotsy zay mbola tsy namatika ny tolona zany ny séance zany de hoe tsy voavidy vola ao anatin'le izy ary tena mijaly ny vahoaka an'Ambohimanarina fa tena hoe tena misy anatin'izany hoe folo andro
tsy misy ny rano ny jiro zany fa misy hoe atsasakaty ny adiny ray mafy zay mandra-parivany andro tena mafy a marary ny fonao zany député ahoana misampy maka ty aminao daholo ny olona hoe ahoana ina ny afaka ataonao ianao nge tsy manana moyen ianao tsy mpanatateraka mpanao lalàna no fidin'ny vahoakanao ary mitondra ny teniny ao anatin'le izy ary manaramaso ny asan'ny gouvernement ary tenako anisany areo namako sombavamboaka timindreo sy fisina isa miteny foana satria zay mahasombavamboaka miteny fa de tena hoe tsy enony zareo mihitsy tsy mandray andraiky zay mihitsy zareo anatin'izy fa tena hoe enjana de noho zay zany a de misy koa ny mpanao ratsy zay manararoatra noho ny fahasaranana de ny tsy fandripahalemana enjana be eny ambo manariny raha ianao zao maizina de misy an'izay tsy fandripahalemana fandripahalemana zay ny rano be da be nge ny aminay maty noho ny tsy fisiny rano e na zazy hoe na olona efa lehibe reny zokilony reny e satria tsy misy ny rano de marary izy ao an-trano de maty le olona ao anatin'le izy zakanao mpitondra ve mieritreritra zany ary tsy ambo manarina rery fa mbo nalo no hitako marary ny fonao marary ny sainao fa tsy afa manoatra ianao fa tsy maintsy mandonina latabatra anao ary tsy maintsy mitabataba ianao ary nareo vahoaka eto ambo manarina zay rany mahazakasika raha député tombotsoa ndray de tsy maintsy miteny satria tena hoe mijaly loatra le béton jaune maka any fokotahany zany ianao eraka ambo manarina mba tena hoe 100 metre 200 metre ontsa ny fonao miandro eo ny olona misy olo dehibe efa fotsy volo miandro eo rano adiny enina adiny fito amy dimy arivo izy manao amy roa marena vo misy rano kely zara fa misy de tsy mahafeno bidon koa ohatra iny na vitina bidon ray am'izao fotoana zao de raha misy kely a le rano mividy any Ambojanahary any vidany amin'ny fokotany lavitra any le olona manoatra no ny vidina gajirama lany ny olona am'le bidon jaune zany ao anatin'le izy tsy vita tsony ngina izy ary le jirama ndray le jiro efa tsy mandeha ny rano efa tsy mandeha vao maika misondra ndray a le facturana jirama raha misy ny tokony hosazina ranga raha misy ny tokony hosamborona de mpitadana ny jirama sy zao fitondrano zao no tokony hosazina fa tsy mivahoaka maneho ny heviny eny an-dalambe zay tezitra no samborinao ndray a ao anatin'le izy ary zany ny tsekako amahasombambahoaka anahako anatin'izy azaky tikitehana ny vahoaka na izy io na izy na TGV io na TIM io na izy io na izy na vahoaka tsy manao politika io rehefa vahoaka ka maneho ny heviny a de aza samposamborinareo zany ao anatin'izy ary zao ke tsy misy tsony hoe ny TIM ihany tsy mahazo rano na ny jiro fa nretraretra de zao lasa mirahina daholo zao na ny TIM na ny TGV na ny atokina ao anatin'izy satria hoe tena tsy rariny tsony a izao fitondrano zao fa tsy vao mety rezeny tsony zany a le fitantanana zay tena hoe gabraraka izy a de miseho azy daholo hoe tena hoe tsy voazereny tsony zany na ny jiro ty na ny rano ty na ny vidim-piainany ty na ny fododrafitrasy ty na ny resaka fanabeazany ty ny tsy fahasalamany ty ny kolokolo no vao maika mienjana am'izao fotoana zao ahoana ny tsy tenenako am'izany nefa zay no vidin'ny vahoaka anao hoe matoa lany de hoe ity ny mendrika mitondra ny mararinay ity ny mendrika anara-maso ny mpanatanteraka ary ity ny mendrika anao ny lalàna ka hoana no tapenam-bava tsisy apaty raha iza manokana de tsy voa tapenam-bava ary tsy voa tapenam-bola ao anatin'izay ary zay no titeneniko am'reto candidat zay be ny tanàna reto indrindra fa hita Antananarivo renivohitra moramora ihany ny vava fa tsy ianao a no amelesona ao anatin'le izy fa de aleo ny vahoaka no izy tsara de hiteo ny vato ho azonao rehefa azonao angamba ny vato ho azonao de angina anao de mety anatona anay ihany monsieur le député ary zavady a tamin'ny teny zay nataoko ao anatin'le izy ka hoe za hoe moramora ihany fa samy zanaka Antananarivo tsika samy zanaka malagasy tsika ary tady io fa zany olo mbo fidalohanao misy antony a matombo teny an'izay amin'izao fotoana zao efa voalaza ihany koa fa tonga eny anivon'ny anteny meram-pirenena eny ny LFI na ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 tamin'ny taondasa raha tadididitsika tsara de andro vitsivitsy ihany no nafahanareo solombavambahoaka namaky an'izay LFI izay manahoana kosan'izay mba hoe am'ty indray mitoraka ity indrindra inona ihany koa no tena tokony hisongadina ao anatin'izany LFI zany andriamantoa solombavambahoaka io de tara foana io de zay misy ny tokony hoe tsy hain'le mpanatanteraka misy le gouvernement zany manatsara ny zavatra tsy mety nataony teo aloha fa io zany minina misy io atao tara am'izay tsy manam-potoana le solombavamboaka amakinana azy amaky anazy de zay tiany ny
mpananateraka ihany ray zay no faharoa de zao ry zareo nge ny maronisa ny solomavomboaka avy amin'ny iromary de misy instruction fotsiny avany de manangatanana ry zareo misy be da be ny solomavomboaka teo alolo zay fa de tsy mamaky an'io kory tsy hainy akory ny mamaky an'io ny akabetsahany zay ngangamba tsy nalan'ny akabetsahany teo aloha fa de tsy hainy koa de manangatanana fotsiny ao anatin'le izy fa de tsy mamaky anao tsy miady hevitra ao anatin'izany loha de fifianao zany ka za manokana aloha de tsy mana tena hoe isin'ny miracle ao anatin'izany satria efa tena marary loatra zany le fiarina le toekaretsika zany efa ambany de ambany am'zao fotoana zao ary io zany tokony hita soritra ao anatin'le izy de zay ny sosialin'ny vahoaka tokony hita nefa zao eny hoe na ena ho ny ministèran'ny sosialy ny fampianarana na ena ministera rehetra mihitsy na ena daholo fa voamaika zany na ena le tokony ministèra tokony ampiakarina ao anatin'le izy inona zany ny miracle ho hitanao anatin'le izy ny budget na ena nefa ianao anavitra an'le vaovaoka tsy afaka iady manoloana an'izay ve nareo solombavam-bahoaka hoe ampiakary reo iady ka iady efa niady foana anke hatramin'izay 5 ans zay fa de vitsy anisany tena de zay ataony ihany no ataony zany ao anatin'izay ka io zany ny tantaratra ao anatin'io de zay hoe jerevy zay fiarin'ny vahoaka zay ny asa tokony atao nge de tokony hoe asa fodrafitrasa makany amin'ny asa famokarany zany namerana an'izay foana 5 taona ny ty tena nge tsy hoe mpanohitra de miteny tsy mety fotsiny fa raha izay ao anatin'ny atoko timma de efa niteny foana izy ahay na folohan'ny atoko io na zay solomavoaka tao anatin'ny tim io de efa niteny foana hoe izao ny solution mba hoentinay amin'ny resaka angovo amin'ny resaka fotodrafitrasa ny fahasalamana ny kafamboleny fa tsy anondry zareo fa ny azy de hoe mpitondra de fahavalo zay le izy ao anatin'le izy za zany de mba miteny eto fa na de mpanohitra za tsy mandray ny mpitondra mihitsy ho fahavalo fa ny hevitra no tsy mitovy fa maolombelona de malagasy sika de tokony ifampiaino sika ka raha fa misy mety ny tenin'ny mpanohitra sy ny zavatra ataony de arao le izy ohatry ny mpitondra nke za so rehefa misy mba mety no ataony de tena matena hoe misaotra fa mety nataonareo rehefa misy tsy mety de zany isan'ny voalohany miakambovona hoe tsy mety io fa mamy vaolana koa hoe zao no tokony anaovanareo azy raha nyteniko fotsiny ary narahanareo amin'ny resaka angovo io ny jiro ny rano ny fampianarana fotodrafitrasa efa tsy zao tsonga atsika efa lasa lavitra ny foravalomanana zany efa namme solution be tabe fa tsy arahana le izy ka zay zany ny teny tena atao aminao hoe tsisy miracle atsony io loi de finance initiale io ao anatin'izay satria efa fantatra ny fiasan'zao fitondran'zao zao de efa hita sady hoe ny volan'ny fampianarana no alainao ataonao ry amy zavatra hafa riny fa le fampianarana io fototra iorena ny firenena maolona ny zanaka ny fianarana ny lova tsara indrindra ho ahinanao le izy zany hoe voamaika zany mbo ataonao tsinitsinina le fampianarana lefa tsy may le olona de tsy afaka misaina tsy afaka mikaroka tsy afaka miasa de zany hoe atao mihitsy zany sy ampahatra an'ty fireneny ty ka zay zany ny tenao de hoe pessimiste amy resaka tetiboly lampanjakana io fa amiko ny solution am'izao tsy miteny tsony hoe ovainy gouvernement taloha no niteny fa am'izao tsika miteny zao de hoe miala daholo inareo fa loha anaovanay azy fa anay no mitondra an'io ary nareo koa nge raha io zay mahazo atombotsoa miadana daholo nareo anatin'le vahoaka fa zao zany nareo raha nareo zao minisitra mpitondra anatin'le izy tezitra nareo nge naniavanareo ary hoe nareo zany de mampijalanay am'ty raha nitapaka lavo ty ny jiro ny vidim-piainana miakatra ty ao anatin'le izy nareo koa mahazo an'izay tombotsoa iarahan'ny vahoaka zay rehefa zay ny eo amin'io da fitondrany io ka hoy za hoe eritreretra any fa tsy any aninana ny fialana dia tsy fahotany zany fa voamaika anao oben'ny vahoaka ary raha misy zany izany tiaka voalohany sy ioby anareo hoe zany ny fahendrena tsara indrindra zao satria efa tsy voafehinareo tsony ny fitantanandra pirenena am'izao fotoana zao mahakasika ny politika amin'ny ankapobeny kosa indray Andriamatoa Solombavambahoaka no amandranatsika azy efa nolazainao teo ihany moa ny antsipitsipiriany sasany fa nisy tsy voaresakintsika ihany koa mahakasika ny hoe manahoana ny fomba fahitanareo ny fanaovana politika amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'izao 4 amby 22 izao
indridridrindra ny resaka hoe demokrasia sy ny fanoerana aiza ho aiza ihany koa ny toerany mpanohitra amin'izao fotoan'izao ny fomba fahitanareo an'izay hoe politika amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra izay filovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia lasa miembotra isika tsy misy zany demokrasia zany a eran-tany efa mandalana izany daholy lasa miembotra le demokrasia satria rehefa tsy mitovy hevitra aminao le mpanohitra dia samborinao a tekatrainao a enjehanao amrononao dossier nefa zo zany amma fanaovana la politika anao ary le pratika politika mihitsy zany a mila miova eto Madagasikara zay nanaovako la politika zany anaovan'izay pratika politika zany zay mila ovaina zay a le fomba fijery ary fanaovana politika koa faharoa eto Madagasikara zay anisan'ny tsy mety dia zay hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olona de tena anao ratsy de ankainanao zany le olona ao anatin'izany a tsy zany fanaovana politika ary zay natonga tsika miembotra satria tsy misy zany atao hoe développement politika eto Madagasikara tady fa rehefa tsisy stabilité politika amin'ny firenena anankiray dia tsisy fampandrosoana eo tsisy développement social lavanina eo na développement économique eo na développement culturel eo ny fanaovana politika zany ny tena izy de tokony isy débat d'idée na aiza aiza na anao zavatra na anivony antimera-pirenena na anivony gouvernement raha misy zavatra tokony ataon'ny mpitondra de miteny izy de asena miteny ny mpanohatra de misy confrontation misy débat tsy jerefiny ny any ivelany mandroso tsara nge zany ny adevina zany tsy ampy eto fa ny amin'ny fitondrana rehefa contre manohatra le zavatra ataony de enjehana zany ianao ao anatin'le ary le tsy faiza miaino rehefa mpitondra anao mpanona politika de mila miaino ianao de mandalina de mamakafaka ka na le mpanohitra aza miteny zavatra tokony ho ataonao de tokony arahanao le izy zankiny any ivelany de mandroso ny olona ao anatin'izy mbola tokony isotran'Andriamanitra aza ny mpitondra amin'izao fotoana zao hoe manana mpanohatra c'est le hoe manana opposition intelligente sady mikritika anao izy manome vahaolana anao zany ao anatin'izy fa tsy hain'le mpitondra amin'izao no mitrandraka an'izay le fanaovana politika eto Madagasikara ny fahatelo anazy koa zay tsy mampety ny fanaovana politika eto Madagasikara zay tokony miova tokony atsaraina dia zao ny olona politicien zany anao politika tokony efa niomana hatramin'ny ela tokony manana antoko politika mazava tsara ianao aloha manana viny ianao manana vision manana foto-kevitra ianao idéologie ary manana rantsana manerana ny fokotany mandresa manerana Madagasikara ianao commune district région de mananao équipe multidisciplinaire de manana ny projet de société anao rehefa tonga ny fifidianana hoe ity ny projet ho fanasarana momba an'io angovo io ny fampianarana io ny resaka fambolena io amin'ny resaka lalana io de iny ny vaharotanao amin'ny vahoaka fa eto rehefa tonga le fifidianana filoham-pirenena na le be ny tanàna de ino anao voatonga hoe zange zao hoe za manana université ary de nanao action sociale ary na manana an'izao de hoe zay le fanaovana politika tsy zany no fanaovana politika tompoko fa de ampianarina tsika ampianarinareo zay candidat mimetrehitra an'izany hoe aza malahelo na tezitra rehefa tsy lany satria tsy nanomantena amin'izay zavatra resahako zay hoe ataovy aloha ny rafitra tsara ataovy ny vision anao ny projet de société anao ny idéologie anao de ataovy isaky ny manerana fokotany maro aloha le parti politique anao zay anao vao misetra an'izany fifidianana zany fa tsy iny anao de ana de anao indépendant de aninny anao mahatao anao manao indépendant zany nge de miady ho an'ny tenanao zany anao ianao iny zany neo de ny tenanao no hainao anatin'le izy nyvoaka zany zao de abeazina am'izay ary zay foana ny avotrako amampianatry ny université dia ny ankizy mpianatra de fa maikosay daholo ny ankizy zao zay éducation politique zay ny tsy ampy eto Madagasikara ary izay député de Madagasikara ny tena mampanao politika ny tena zay mampianatra manabe mizara ho an'ny rehetra na izy io na izy na amin'ny fitondrana io na ty amin'ny fanoerana io hoe zay ny tokony fanaovana politika eto Madagasikara fa tsy hoe eo anao de tonga ho azy ianao mba manam-bola kely anao nahazo financement kely anao de latsaka anao de te alaza zany anao ao anatin'izy nefa veona rehefa tonga anao tsy hainao kory zany hoe ahoana zany fitantanana commune zany ahoana zany fitantanana firenena zany tsy manana expérience politique akory anao mbola tsy samba voisedra fifidianana anao
de tsy miratsy ambony tany amin'ny resaka fitantananao a dia lasa baranahana izy a tsisy fampandrosoana ataonao ary averiko fa hafa misy zany hoe fitondrana firenena sy entreprise privé zany samy hafa zany samy hafa zany ka zay ny ataoko anareo hoe aloha manomantena aloha misy préparation misy fanomanana ny resaka politika fa tsy hitataitra anao hoe misy manavany an-dano ty misy financement ty de iny a na irahany anina hoe nazo financement tatsy a de 50% ty aposiko de 50% ampiampiasaiko zay nky ny akabetsahan'reo e de zany hoe fanaovana politika lasa fitiavatena le izy lasa fanampatona le vahoaka le izy ketrany zany de mampiratra ny sain'ny vahoaka hoe nareo ny malala hoe iza ny tena anatina parti politika iza ny manana vina iza ny manana foto-kevitra iza ny miaro anareo ary iza ny teo voana na tamin'ny mafy na tamin'ny mangidy na tamin'ny tolona iza foana no nijoro a ho anareo a ity o a ny farany fanantenana amadintsika n'zao fantrana sy ny fahasarana an'izao a koa jaratsika voaka zany a no mandinika sy mijery zay olona sy atoko zay mendrika hitantana ny commune zay misy atsika ny firenena zay misy atsika amin'ny akapobe eny ary tapitra ny fandarantsika Andriamatoa solombavam-bahoaka tapitra ihany koa moa zany ny fotoana manapetra ihany a mankasitraka tompoko ny vahiny tato anatin'ny fandarana aleresana mbola ho avy ihany koa ny fotoana ny fampelezan-kevitra izay mbola mety anasana ny zany solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry zany a de efa manantena ny fitohizan'ny fiara-miasa mankasitraka tompoko tompoko de mankasitraka dia misoratsika rehetra naharitra zay famelapiarara-kevitra izay fa dia mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra misaotra indrindra tompoko raha zao moa ianao vao mahita ny fandaharana de manasanao hitsidika ny pejy Facebook ny Record Madagasikara fa de azonao arahana voalohany hatramin'ny farany ao ny fandaharantsika toy ny mazatra moa izany satria de niaraka nandeha nivantana tamin'ny fandaharana teto amin'ny fahitalavitry ny Record TV Madagasikara amin'ny manaraka de vai ny hafa indray no asaintsika iaraka hitafatafa amintsika atao anatin'ny fandaharana aleresana fa izay aloha ny fotoanantsika tamin'ity androany ity veloma tompoko